Ny makasika ny akon'ilay fividianana solombavambahoaka famerenana farany tokosa indray dia nisy ny fitoriana fangatahana fanitsanana ny candidat Paul Rakoto Zanak'olona candidat niaraka isika ary candidat voalohany mitarika amin'ny Isambato raha ny tatitra navoakan'ny senita tatitra Vonjomaika izy ity eo anivon'ny district Ampelo sur Tsirbine manoloana izay ary dia nitondra fitoriana eo anivon'ny CES ny tenany ary ity tatim-baovao hoentin'ny Vola Ravoavy sy Mamra Samuel ity. Omaly no nametraka amin'ny valiny fitoriana azy teny anivon'ny CES i Paul Rakoto Zanak'olona candidat ho solombavambahoaka tao amin'ny district Ampelo sur Tsirbine avy amin'ny fikambanana politika hiaraka isika. Somary poitra araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Paul Rakoto Zanak'olona tamin'ny mpanao gazety ny fitoriana izay napetraky ny candidat ny Arema tamin'ny fifidianana solombavambahoaka tao amin'ny district Ampelo sur Tsirbine. Voapetraka Omaly zany ny valiny fitoriana ny tenako tany amin'ny CES zay fitoriana disqualification ka efa mipetraka Omaly zay zavatra zay fa tiako zany mampafantatra anareo amin'izay disqualification zay eto androany. Ny antony toriana moa zany dia resaka halatra sonia copie na kizikely ray voalohany zay. Faharoa dia resaka bulletin précoce zany hoe izy io zany tsy précoce fa nisy rature zany io bulletin io 20 nisany fa ny senity moa zany nijeren'izy io akaiky niaraka tamin'ny président CRMV avy any Morondava nidina tany ambanivohitra nijery an'io bulletin précoce io zany fa izy io zany des fonds d'impression tany amin'ny Afrique du Sud fa nazavain'ny madame Atala Béatrice mikasika an'izay. Maro ny zavatra madinidinika zany lazaina koa ny tenako fa mbola nandray asa ihany taoriany zay nanaovako passation tamin'ny premier adjointko tany amin'ny commune rurale misy azy satria ny tenako dia bien'ny tanàna 12 taona tao amin'ny commune io. Tamin'ny fiodianana voalohany iny zany fiodianana voalohany tamin'ny 20 décembre iny dia elanelanisa 7 nelanilanisako tamin'le candidat faharoa. Rehefa naverina indray ty fividianana faharoa ity dia mbola niakatra be lava be zany nelanelanisa any amin'ny 3 sy 3 nelanelanisa ka tiako ny mampafantatra an'izay nareo eto. Raha ny fividianana moa zany tany aminay Ampelo sur Tsirbine dia nizotra tena nizotra mpilaminana tokoa satria isaorana manokana zany senity tonga maro be tany nanaramaso ny fividianana io hoe nolazaina koa ny tenako fa tsy nangalabato nefa tsisy an'izany tamy satria jerena ny PV rehetrarehetra avy any amin'ny bureau de vote dia tsy misy fanamarinana ao anatin'ny PV fa mahazava tsara daholo nizotra mpilaminana ny fividianana ao anatin'ny PV 450 bureau de vote ka zay zany no tiako apetrapetraka amintsika eto zay zavatra kely zay zany mba tiako resana satria tsy maropototra daholo zany le fanaporofoana le disqualification zany nataondry zareo ahy. Miantso ny ijeren'ny CES amin'ny fomba madio ny fifidianana tany amin'ny district Ampelo sur Tsirbine Andriamatoa Paul Rakoto Zanak'olona ary nambarany fa matoko ny fahendren'ny CES amin'ny tenany ary manaiky izay voka-pifidianana ofisialy mivoaka eo. Raha ny vokatra Vonjomaika navoaka ny senita ny 15 volana septambra lasa teo dia Andriamatoa Paul Rakoto Zanak'olona amin'ny voalohany nahazo vato be indrindra tao amin'ny district Ampelo sur Tsirbine. 3,750 isanjato vato manan-kery azon'ny candidat niaraka isika. Faharoa kosa ny toerana misy ny candidat ny Arema izay nametraka ny fitoriana teo anivon'ny CES. Ny CES no tompony teny farany amin'ny voka-pifidianana ary andrasana amin'ny vokatra raikitra amin'ny fifidianana solombavambahoaka famerenana izay nitoto saina ny 9 Aogositra 2024 lasa teo.